firenena vahiny dia tsy manana tombotsoa amin'ny ampandroso atsika zay aloha dia ataoko mazava zay fa raha ataoko hoe meko ohatra fotsiny a ty information documentaire heniko avy amin'ireo vahiny ireo izay milaza ny fomba hiazonana ny Afrika ao ambany vahoan'ny Européanina zany ka tsy avela androso mihitsy hoe ny zavatra andresany zareo zany dia hoe efa tsy zavatra tsy mitady zavatra hoe mbola amboarina na foronina zany na tadiavina ny hevitra fomba hoe hiazonana ny Afrika ao ambany vahoan'ny firenena vahiny fa zavatra efa vita zany ozy izy zareo ny anakanana azy ireo tsy androso mihitsy io firenena io dia fa ity zavatra resako ty zany efa tany amin'ny taona 1974 tany no ndresahana an'ity fa hatramin'izao le izy mbola mipetraka izy hatramin'izao zao zany ny plano zareo zany efa vita hatramin'izay zany io dia efa vita soratra efa mipetraka atao izy izy zay tsy ahafahan'ny Afrikanina hitambatra ny fomba tsotra tsy ahafahan'izy ireo hitambatra ao anankiray dia ny mitazona azy ireo hisaratsaraka foana eo amin'ny lafin'ny fiaviana eo amin'ny lafin'ny foko ary ny fivavahana zarazaraina poko zany ara-piaviana ara-pivavahana zany le firenena dia tsy afaka nitambatra mihitsy zany zareo amin'izay fotoana zay anambatra hery anarana an'le firenena dia raha ohatra zareo ozy izy manomboka miasa zany miara-miasa hoe mba hampiakatra n'le fiarikarenany zareo hampiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka dia zao mitady olona le firenena le vahoaka ao aminy zany mba hovatsiana arabola mba hitazonana an'ireo vahoaka reo tsy hitambatra tsy raisaina fa hizarazara ara-poko sy ara-piaviana zany salamrehetra ny hoe raha ny ataontsika zany dia hoe misy ny côté dia hoe misy ny hoe ny plateau dia zarazaraina ohatra zay zany le vahoaka amin'izay tsy avela hitambatra zany dia ny zavatra teneniny zareo koa hoe raha ohatra ozy izy ka misy manao dingana ray mandroso alory zareo dia atao zay anaovany dingana miverina indroa anariera miverina any arina zany fa tsy avela androso mihitsy zany le firenena dia mba ahafana manatanteraka an'izay atao zay ampiady isin'ny adi-poko amin'izareo atao zay ifandonan'ny mpanao politika tsy mitovy hevitra anao zay fomba anonganana an'le mpitondra eo toerana ny tontolo politika sy ny ataoko hoe ny actualité politika misy amin'izao fotoana izao pasteur Maïlola tsy maintsy andresahana kely any zay resaka faminan'izay satria zay ny mpiony andrasany ny mpijery atsika rehefa mahafantatra hoe pasteur Maïlola ny vahiny hitantsika iny moa zany mandeha be ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao dimy volana nandresan'ny fitondran'ny fanavaozana ny joron'ny republika ny fanavaozana amin'izao fotoana izao zany miditra amin'ny gouvernemanta faharoa ao anatin'izay fitondran'ny fanavaozan'izay sika nisy ny fanendrenandreo mpikambana anatin'ny gouvernemanta taoriany fanendrenan'ny prime ministre teo ataoko hoe raha jerentsika ndray mijery ny endrikendriky ny gouvernemanta ny fanendrenan'izay mpikambana anatin'ny gouvernemanta sy ny prime ministre zay manahoana ny fahitany pasteur Maïlola ny ataoko hoe ny fizotra ny toetra rasy ny firosotsika makany amin'ilay fanavaozana raha zao firafitra izao le gouvernement voalohany tao moa zany raha ny tenin'ny filohan'ny fanavaozana azy dia hoe 2 volana no omena azy hitsarana anazy nihitatra efa-bolana le izy zany donc raha ny fahitako n'le gouvernement voalohany zany nisy elanelana be teo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy le premier ministre satria zay ataon'ny gouvernement ohatra ny tsy fantatry ny fanavaozana zay ataon'ny fanavaozana ohatra ny tsy hitany gouvernement dia ny hafarany niditra hatrany amin'ny hatrany amin'ny solombavam-bahoaka hatrany amin'ny filohan'ny assemblée aza randrena solliciteny lasa izy indray ny voatery mitady vahaolana tany amin'ny rosianina amahana ny jirama amin'ny fitaovam-piadiana iarovana ny fitondram-panjakana miditra eto milaza ny gouvernement fa tsy fantany koa ny izany fifandraisana zany sy natongoavany zany ankilany mbola ny filohan'ny assemblée ihany randrena solliciteny ihany koa no milaza fa zay koa tsy malala an'io miaramila frantsay miditra eto io zany napiditra an'io ny gouvernement nge zany napiditra an'io satria ahoana moa ny idiran'ireo eto raha ohatra ka tsy nahazo alalany reo
izy nefa ny anome alalana ny roa hiditra ka azo lazaina fa tsy naomby ve zany le gouvernement teo aloha ny prime izay ministre tranga-javatra resako zay zany nahatonga n'le voatery hoe tsy maintsy ravana le gouvernement satria tsy mifandray mihitsy zany ny tany midokanga teo amin'ny gouvernement sy ny filohan'ny fanavaozana ary raha ny resaka fantatro hatramin'izay a dia na ny fametrahana an'le premier ministre azy ohatrany tsy ny filohan'ny fanavaozana fa vato latsaka avy any izy io no nipetraka dia saika zay foana nefa nisy hatramin'izay nge rehefa fametahana premier ministre tsy hoe resaka fotsiny hoe ny eo amin'ny assemblée ny manolotra fa tsy manolotra ireo fa tonga dia nde tenenina hoe tia no atolotra tia no mena zay foana nisy hatramin'izay ka io zao nanendry prime ministre vaovao a mbola ao anatin'izay ihany ve zany le prime ministre vaovao ny tendrena raha ny firesaka ny filohan'ny fanavaozana aloha zany a dia ny fahitako anazy tsy izay ty le premier ministre vaovao ty tsy izay izy ty fa tena izy mihitsy no nanendry azy io marioko aloha zany fa ny fametrahana premier ministre zay nisy hatramin'izay mety izy ny tena hoe mandanga fa tsisy an'izany kory fa meko ohatra faran'izay akaiky fotsiny tsika tamin'ny nametrahana ny tsaik Christian tamin'ny 2018 nisy hetsy-bahoaka tao 73 député tao amin'ny 13 mai ary io hetsy-bahoaka io anongana ny Floera Rajaonarimampianina manamarina fa minanina ny lazaiko vao tonga tao fitondrany Floera Rajaonarimampianina hoe mandara ihany ny azy fa tsy afaka mihoatra ny mandara izy dia ina ny zavatra ny tranga rehefa nitolona tao amin'ny 13 mai dia zavatra tabatabaina tao dia hoe ametraka premier ministre zany satria efa tsy ho afaka ihany ny Floera Rajaonarimampianina dia zao ny tabataban'ny 73 député tao amin'ny 13 mai zay premier ministre mivoaka eo dia miangy avy eto amin'ny 13 mai miangy avy eto amin'ny tolom-bahoaka nivoaka ary ny premier ministre tsaik Christian tsy avy tao amin'ny tolom-bahoaka ohatran'izany koa ny premier ministre nivoaka Eritsalama vaovao iny koa tsy tao amin'ny tolom-bahoaka koa fa hono izy lasa premier ministre dia nitabataba ny olona tsy izy manaiky an'io fa tsy avy amin'ny vahoaka io tsy avy amin'ny solombavam-bahoaka io rehefa ariva reo le député rehetrarehetra nitabataba reo na ny Irmara tamin'izany moa nisy alliance contre nature niaraka indray ny Irmara sy ny tim satria anongana ny Rajaonarimampianina nefa ny ariva angamba betsy tany daholo zareo hoe asa mitabataba ao nareo ve io tsy maintsy akena na tsy mivoaka avy aminareo fa io no ampahombo ny tolona fa tonga dia teneneny hoe premier ministre avy aminay indray io e dia tsy menatra tamin'izany ny apitsony indray dia kay avy aminay ihany le premier ministre fa ohatra ny diso filazy zay tao hoe minambary ary misy loka minakatrakary misy mipitika dia hoana ny ekena ihany tsaik Christian fa nandritry ny mandat ray manontolo sy ny mandat faharoa mbola izy foana ny tao hoe manolotra hoe manova gouvernement dia manolotra premier ministre ny député sy ny sisa manolotra premier ministre ny député fa nibaiko hoe tia no atolotra dia tsy maintsy izay fa ity amin'izao fotoana zao ty ny fahitako azy tsy zany ty premier ministre vaovao ty satria i filohan'ny fanavaozana mihitsy zany efa nahita ny fomba fiasana izy hatramin'izay izy tao amin'ny Bianco sy izy tao amin'ny Samifinina sy ny pression nazo azy tsy azony pressé fa zao raha tsy premier ministre avy any amin'ny zareo mpametraka azy izy ny premier ministre atsika ty dia ireo olona ireo ndray tsy hanao zay atafapetraka ny premier ministre atsika io satria tsy avy aminy io mbola ho raharaha zany miandry atsika amin'izay fotoana zay tsy faminan'izy zany fa analizy raha mijery ny firafitra ny mpikambana anatin'ny gouvernement vaovao sika tia moa zany hoe ny ankamaroany indreo mpikambana atao anatin'ny gouvernement ny prime ministre Ersarama Rajaonarivelo ihany no tafaverina atao anatin'ity gouvernement Mamitina Rajaonarison ty toko hoe manamarina n'le nambaran'ny pasteur Mayolla teo ve zay hoe natao zay anesorana le prime ministre teo aloha fotsiny satria zay ihany koa ny fomba fijery mpanara-baovao hoe so le prime ministre fotsiny tiana no esorina fa ny ministre teo aloha ihany ary no tafaverina tato ny ankamaroany amin'izao fotoana izao misy mampitombona an'izay misy mampitombona an'izay satria raha ny tokony ho izy zany
tokony tsy mbola afaka teo io le premier ministre Eritsalama iny raha ny lozika an-javatra hoe ny fahefana nametraka azy kanefany a ohatrany hoe tena nandray ny toerana mafiloam-pirenena tsy voabaiko azy zany filohan'ny fanavaozana hoe mba hoaka raha ngaha tena fanavao ihany tsika tsy vato latsaka avy ihany foana no atao premier ministre fa aleo mihitsy a za no anendry zay hitako fa tena atavavoaka nyty asa ty satria zavatra anisany hatramin'izay hoe mirava ny gouvernement de manendry premier ministre de miverina le premier ministre teo ihany no averina fa ny membre ny gouvernement misy ovana fa tamin'ity zany a tena hoe le premier ministre tsy naverina intsony raha ohatra zany ny analysiko manokana raha mbola ny premier ministre Eritsalama ihany no niverina teo a de mbola ny analysiko hoe mbola le fahefana vahiny mametraka premier ministre ihany a no nametraka an'io premier ministre io ka tsy azon'ny président république nasorony de rehefa nge tamin'ny andro ny premier ministre Tsaki Kristiany fa izany tsy nimenimeny hoe asory fa tsy afaka nanala anazy filohan'ny Rajoelina fa misy force ambadika any ao misy fahefana ambadika ao mitazona anazy iza no mitazona azy zay nametraka anazy ihany de izy ihany manala anazy fanaraka am'le nametraka ihany zany le président hoe asorona io de zao de jerevy tsara ny premier ministre matetika tsy voafehan'ny président satria tsy izy ny nametraka azy ary tsy azo ny asorona fa rehefa izy ny nametraka azy ivadika am'izay rafitra zay mako tsika zao fa tafitra anatin'le fanavaozana zany zay hoe mba tsy ny firenena ivelany tsonona ny vahiny zany no mametraka premier ministre fa tena le président de république de raha misy tsy mety ataony ety azon'le président manala an'io tsy miera ny firenena vahiny izy zay zany zao ty premier ministre zao zany izy zao fa ny vahiny zay tsy nametraka an'io koa de tsy petrapetraka fotsiny de efa milasa fa anao zay fomba anakorontanana an'io ambony ambany mihitsy keo satria tsy avy aminy io ny premier ministre napetraka ty na natao hiaro ny intérêt-n'le vahiny le premier ministre ary raha mahatsikaritsika hatramin'izay a ny premier ministre zay nisy teto amintsika hatramin'izay nationalité frantsay foana nanomboka tamin'ny filohan'ny Rajoelina fa nanomboka filoham-pirenena nationalité frantsay misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany fa amin'ny olona zany hitrany ina igira zany misy dikany zany tsika mbola ambany fa géopolitiquement zany tsika mbola ny frantsay no mifehantsika ka ina ary zany ny afaka andrasana amin'ny premier ministre zay ambarany pasteur Mayor Landroany hoe ny filohan'ny fanavaozana izy tenany mihitsy no anapa-kevitra hanindry azy fa tsy nisy tsindry avy any ivelany de ny andrasana zany ny hoe tena andeha an'le fanavaozana tokoa zany le fitondrana le gouvernement amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanondranana rem-pirenena tsokosoko sy ny famotsim-bola maloto sy ny fampiakarana an'le fahefa ny vidin'ny voaka malagasy sy ny fiarikarena malagasy zay no andrasana amin'le izy fa ny firenena vahiny de tsy manana tombotsoa amin'ny ampandroso atsika zay aloha de ataoko mazava zay fa raha ataoko hoe meko ohatra fotsiny a ty information documentaire henoko avy am'ireo vahiny reo izay milaza ny fomba iazonana ny Afrika ao ambany vahoan'ny Européanina zany ka tsy avela androso mihitsy hoe ny zavatra andresany zareo zany de hoe efa tsy zavatra tsy mitady zavatra hoe mbola amboarina na foronina zany na tadiavina ny hevitra fomba hoe iazonana ny Afrika ao ambany vahoan'ny firenena vahiny fa zavatra efa vita zany ozy izy zareo a ny anakanana azy ireo tsy androso mihitsy io firenena io de fa ity zavatra resako ty zany a efa tany amin'ny taona 1974 tany a no ndresahana an'ity a fa hatramin'izao izy mbola mipetraka izy hatramin'izao zao zany ny plan zareo zany efa vita hatramin'izay zany io a de efa vita soratra efa mipetraka e atao izy izy a zay tsy ahafahan'ny afrikanina hitambatra ny fomba tsotra tsy ahafahan'izy ireo hitambatra ao anankiray a de ny mitazona azy ireo a hisaratsaraka foana eo amin'ny lafin'ny fiaviana eo amin'ny lafin'ny foko ary ny fivavahana zarazaraina poko zany a
ara-piaviana ara-pivavahana zany le firenena de tsy afaka nitambatra mihitsy zany zareo amin'izay fotoana zay anambatra hery anarana an'le firenena de raha ohatra zareo izy manomboka miasa zany miara-miasa hoe mba ampiakatra n'le fiarikarenany zareo ampiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka de zao mitady olona le firenena sy le vahoaka ao aminy zany mba hovatsiana arabola mba hitazonana an'ireo vahoaka reo tsy hitambatra tsy raisaina fa hizarazara ara-poko sy ara-piaviana zany sahala mirehetra ny hoe raha ny ataontsika zany de hoe misy ny côté de hoe misy ny hoe ny haut plateau de zarazaraina ohatra zay zany le vahoaka am'izay tsy avela hitambatra zany de ny zavatra teneniny zareo koa hoe raha ohatra ozy izy ka misy manao dingana ray mandroso aloha zareo de atao zay anaovany dingana miverina indroa anariera miverina aneriana zany fa tsy avela androso mihitsy zany le firenena de mba ahafana manatanteraka an'izay atao zay ampiady isin'ny adi-poko am'zareo atao zay ifandonan'ny mpanao politika tsy mitovy hevitra anao zay fomba anonganana an'le mpitondra eo toerana zany fa le izy ve zany tsy fahaiza mitantana sa rafitra zany no olana ao anatin'izay zavatra rehetra zay ka mahatonga azy zareo mbola mametraka manery an'ireo firenena resany pasteur le izy le rafitra zany eo ny hoe ny rafitra mety problème amitsika tsy mampandroso atsika fa nytika tongoavana zany tsy de tena le rafitra no mahatonga atsika tsy androso tsy any zany ny tena fond an'le izy tsy any ny fototra fa iny zavatra efa tia rafitra azo ovana foana ny rafitra ianao manova rafitra mora fa ny manova olona koa nge metrika ny tena rarabe satria le olona fa zatra nangalatra sy manao corruption daholy efa taranaka mifandimby na any ministère rehetrarehetra de raha ohatra ianao hoe anova rafitra nefa le olona tsy miova le toetsainy fa mbola le zatra ny inana sy nanao kolokolo hatramin'izay de mbola eo ihany fa le fototra tena matoky mampahatra atsika zany raisina avy any ivelany any de raha raisina de le firenena vahina any ivelany mihitsy etrareto hoe misy toetsaina ohatran'izao zany efa mivolavolainy zareo hoe ny mpitondra zay ho apetraka ao amin'ny fitondrana ty amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana dia zay mpitondra manaiky hiaro ny tombotsoan'ny firenena vahiny fa tsy ny tombotsoan'ny firenena zay no apetraka hitondra zany hoe zareo zany de milaza tsara fa ny mpitondra ty amin'ny zanatany aty Afrika zany na zanatany anglisy io na zanatany frantsay io na zanatany espagnol io na zanatany Allemagne de zao zareo no mametraka n'ilay mpitondra ary raha misy fifidianana io na inona no atao na coup d'état militaire de baiko avy any am'zara daholo no apetraka ao fa le mpitondra apetraka ao izy izy de hiaro ny tombotsony zareo fa tsy hiaro ny tombotsony firenena de mitady olona corrompu mpitondra corrompu zany no apetraka satria rehefa corrompu le mpitondra dia tsy hitady ny tombotsony le firenena izy laha raha toe-karena fa ny tombotsony manokana takany hoe raha raisika hoe nisy eto Madagasikara hoe ny mpitondra ihany no voapanga sy voenjika fa manondrana arena pirenena tsokosoko mamotsy vola tsokosoko de ny mpitondra no afaka manondrana volamena tsokosoko ohatra na manondrana bois de rose tsokosoko ohatra fa ny vola miditra amin'io tsisy miditra any amin'ny kesin'ny fanjakana fa an'ilay mpitondra de apetrany any ivelany ny zavatra tsy fantan'le mpitondra atsika nefa am'izay fotoana zay de ity zareo ihany ny teny hoe le ainareo izy tsy mahazo mitrandraka ny re-pirenenareo fa raha mitrandraka nareo dia zay no manome ny fepetra rehetrarehetra ary manome ny condition takany hoe ohatran'ny hoe misy eto amintsika am'izao fotoana zao raha hitrandraka ny re-pirenenantsika tsika takany hoe nitrandraka ny ambady vy sy ny QMM ny Fort Dauphin io 1% ny anjaratsika satria zay ny anatin'le contrat ifanarany hoe re hitrandraka ny arenanareo nareo dia 1% ny anareo 99% aty aminay de ny filotsiranana ny filoratsiraka ny filo Zafy Albert samy teo amin'ny fitondrana fa tsy nitrandraka an'le are-pirenentsika izy na misy pétrole teto na misy volamena satria nahoana fantan'le 1% io ka ahoanao izy nitrandrana amin'io fa 1% ny anjarany io tsy nareo ihany mahazo tombony amin'io fa ny filora valomana nanaiky an'io ny antony mety misy antony maro raha valomana na mpandraraha izy de mety misy tombotsony manokana ka ny ekeny ihany le izy
niditra ny fitondrana Flora Joel ny tabataba tamin'ny Flora Valomanana hoe nareo ankehitriny tena fa valim-pirenena tsy manao zay ampandrososin'ny firenena ahoana ny kenareo nitrandrana an'io Bato Visy any QMM ny Fort Dauphin nefa 1% ny anjarantsika 2% zany amin'izy anankiroa io fa le mpitondra tamin'ny Flora Andra Joel tsy navita nanovan'izay 1% zay tsy mahazo mitrandraka tsika volamena raha mitrandraka volamena tsika dia ren'le mpitrandraka madinika reny no mitrandraka dia amidy mikarana sy ny Sri Lankais sy ny sisa dia ny mpitondra no afaka mitrandraka ambadika koa fa manondra anazy any ivelany fa tsy miditra ty atoerany dia zao rehefa tonga any reny vola reny dia ina zavatra ataon'le firenena vahiny zay tsy fatan'le mpitondra amintsika rehefa tonga ny fotoana anerenenao anaraka ny baikony sy asorona amin'ny fitondrana ka tsy mety ianao dia raha onany ianao hoe zay ilaina avoaranao ity velany aty fa io tsy avoara tsy ara-dalàna daholo eny io dia kiny daholo le mpitondra antsika dia tsy maintsy anaraka amin'ny baikony zany hoe le mpitondra tiany zareo apetraka zany dia mpitondra manaraka amin'ny baikony manipulable corrompu dia miaro ny intérêt-n'le firenena vahiny ka zao tsika efa hoe anatin'le fanavaozana inona ary zany ny tokony apetraka na fomba fitantanana apetraka ialana amin'izay eo ambany vahoany zay zavatra rehetrarehetra ny resan'ny pasteur teo zay mbola sarotra sady mbola mafy be ny ialana amin'izany satria nary zareo vahiny arany dia miteny fotsiny hoe mba tsy hampandroso n'le firenena zanatany dia atao zay anapidirana trosa fara zay tapony an'le firenena kanefa n'le trosampindramina an'le firenena miverina ny aminy any le vola omeny anao miaraka amin'ny zanany dia raha jerevana zany zay raha ohatra ka mpitondra antsika amin'izao fotoana zao zany mieritreritra ny hoe anao fanavaozana rafitra zany ny hoe ovana dia le rafitra amin'ny fifandraisana amin'ny firenena vahiny aloha zany ny tokony jerevana voalohany inona daholo io rafitra io izay amatorany firenena vahiny antsika ka mbola tsy mahatafavoaka atsika hatramin'izao fa tsika ve afaka miala amin'izy ireo kosa aloha ao anatin'izay ve afaka mandeha irery ve Madagasikara tsy ankina amin'ireo mpamatsy volana le resako ty manko le rafitra le iazonany zareo mampahatra atsika ataontsika hoe niaraka atsika zao tamin'ny banque mondiale sy ny FMI dia atao viary ny compte 4 milliards de dollars ny trosatsika tamin'ny banque mondiale sy ny FMI na ny Union européenne na ny BAD banque de développement africaine zany zay mampindrana vola atsika 4 milliards de dollars nanomboka tamin'ny fifandraisantsika tamin'ny banque mondiale sy ny FMI za ngamba raha ohatra ataoko hoe mamina vina fotsiny farafakeliny ngamba farafakeliny ataoko hoe 100 millions de dollars 100 milliards de dollars vola be nge zany 100 milliards de dollars zany trosatsika fa nanino tsika nidirana zany trosa 100 milliards de dollars zany tsika mihamahatra amin'izao fotoana zao faran'izay mahatra ny famatsiana omeny zareo tsika nefa raha betsaka isataona 500 millions de dollars nefa ao anatin'ny 10 taona matetika no nanomezana atsika n'le izy zany na hoe 500 millions d'euros fa io vola io miverina ny amin'ny zareo ihany izy io ahoana mampitonga le volona miverina ny aminy anangana industrie na usine eto aminareo zay dia manangana izy QMM ohatra atao tserasina kaiky misy QMM sy Batovy ohatra fa le volan'le banque mondiale indramatsika ihany anginy no ananganana an'io dia rehefa avy eo tsika mamerina le trosa rehefa mamerina n'le trosa itsika dia le volany zareo nindramotsika no amerenana n'le trosa nefa io vola io volany dollar no amerenana azy tsika tsy manatota vola dollar dia tsy voalotsika le trosa dia mazava ho azy rehefa tsy voalotsika zany le trosa dia zareo ihany ny teny hoe mba ahafahanareo mandolo le trosa satria tsy voalohanareo izy dia mila trosa vola aminay koa ianareo vaovao trosa vola vaovao andoavanareo le trosa io matetika zany hoe balance de paiement hoe mba ahafahana mandohan'le trosa zany mba tsy akaran'le ampitotongona sandam-bola atsika dia mindrana vola ihany tsika andoavana an'le trosa dia tsika zany efa mandohan'le trosa 100 isan-jato nefa mbola misy intérêt alohantsika omena zareo koa fa rehefa avy eo mbola omeny trosa vaovao indray tsika andoavantsika n'le trosa atsika dia normal tsika raha tsy tafavoaka satria trosa
manandeha fotrosany eo ihany miverina ny eo tsy afaka dia mampidiriny zareo ny hafa ny eo tsy afaka dia ampidiriny hafa ka eo mantsy le ametrahako fantarina manana vahaolana hafa ary ve sika raha hiala amin'izay androany dia izay ny tsara tokony fatantsika vaoaka malagasy sy fatan'ny mpitondra hoe inona no mampatonga antsika tsy tafavoaka hatramin'izany hatramin'izay ka hatramin'izao satria tsy mahita vahaolana ivoana amin'izany hatramin'izao ny mpitondra zay ny fandimby fa jare fotsiny tsika teto zao raha vao nanomboka ny andraisin'ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrinirina ny fitondrany dia voatafoana tamponao politika zareo ireto nefa fa nieritreritra hoe andeha hiala ny banque mondiale sy ny FMI fa io ny tena mampahantra antsika voatafoana tamponao politika dia hoanao sisa zareo tsisy hevitra ny miala ny banque mondiale sy ny FMI fa maty eto tsika tsy tafavoaka eto tsika satria ireo mbola mamaty volantsika na ny karamatsika ary mbola ny FMI mbola ny 60% hoe mbola ny FMI no mandoana azy isam-bolana dia ahoana ny ilanao amin'io dia nahita zay tokoa ny filohan'ny fanavaozana dia niverina ihany miaraka tsy miala ihany zany tsika amin'ny reto firenena mpamatsy vola satria tsy mbola afaka miala amin'ireo tsika ry zao dikan'izany raha mbola situation misy atsika amin'izao amin'ny mahaolona zany dia mbola tsy mahita fomba ialana amin'izany ny mpitondra tsy mahita fomba mbola ialana amin'izany fa dia mbola eto itsika nefany ny fomba hampantanan'le firenena dia ampamena trosa be fotsiny izy dia banky ny troso izy dia tsy afaka amin'le troso mihitsy izy satria ianao voalohany indrindra tsy avelany anangana orinasa ampandroso ny firenenao ny zareo azy vitany amin'izany hoe ny mpianatra aty Afrika zay tena manampaizana dia omeo borsa mba hianatra any ivelany dia rehefa vita fianarana any izy dia omeo tombotso farany zay ambony be sady reseo lahatra omeo asa farany zay tsara indrindra mba tsy hiverenana any amin'ny tanindrazany anarina ny fireneny dia jareo fa tsy zany tokoa tsika zay mpianatra malagasy lasa ny ivelany any ka tafita iverinety ve izy amin'ny karama ohatrininy nefa ny karamany any ohatrininy dia ny manampaizantsika zany lasa mandositra ny ivelany daholy dia zay manana moyen andefasana ny zanaka mianatra any andafy dia zay tonga any dia asa miverimberina ty fa enjana be aty tsy tafavoaka ty intsony eo tsy azo tombotsozy dia zay zany no anaovana fianabaizana le manampaizana aty Afrika alefa mianatra ny ivelany zareo ihany no manome borsa azy dia tambatambasany mba tsy hiverina akaty mba hampandroson'le firenena dia ay zany nivoan'le firenena tsy tafavoaka mihitsy le firenena na le mpitondra koa raha vao mitady ohatra hoe ampitambatra ny Afrika dia tonga dia éliminer izy tonga dia vonoina tahaka anazy ohatra Kadhafi reny ka io zao ny filohan'ny fanavaozana efa matoky hoe manondiany aty amin'ireo firenena aty Afrika nanombohany azy teo moa ny tany Guinée Équatoriale marina fa hoe ao anatina fitsidihana mifandray amin'le fanesorana ny sazany Madagasikara amin'ny vondrana afrikanina fa ao ihany koa ny hoe ampifandraisana andreo samy aty Afrika aloha zany amin'izao fotoana izao tsara ve zay lalana safidiny filohan'ny fanavaozana zay mahatsara ny Madagasikara ve tsy mbola izy ihany nanana zay saina zay fa betabe reo filoham-pirenena afrikanina nanana zay saina zay fa tsy navelan'ireo firenena vahinin'ireo tafavoaka amin'izany fa Kadhafi ngisika hoe hanao États-Unis d'Afrique saika hanao vola anankiray ho an'ny Afrika vahiny ny hafarany iny satria tsy mety amin'izareo zany ary efa zany mihitsy ny zareo zany raha tamin'ny document novakiko hoe zay filoham-pirenena mieritreritra ny hampandroso ny firenena ao aminy dia ataovy zay éliminer azy physiquement raha tsy vita korotany le fitondrana ozy izy korotany le gouvernement raha vao dia manakarama olona izay ho mpanohatra anongana an'le fitondrana tsy keto zany raha ohatra raisitsika zany le fitondrana nisy teto première république hatramin'ny 4e république hatramin'izao raha misy setsy-bahoaka tonga eny amin'ny 13 mai ka miongana le fitondrana dia tsy le hetsy-bahoaka iny tena antony na tonga n'le fitondrana niongana fa misy hery vahino ao an-damosiny ao zao no anaovany azy rehefa mitondra le filoham-pirenena zany ka manomboka mampiakatra n'le fiarikarena le croissance économique dia efa manomboka tsy mety amin'izareo atao zay anonganana any eo mba tsy hiakaran'le firenena zany zay eo ambany fifehezany zareo dia inona no ataony manakarama mpanohatra izy mamatsy ara-bolana io isaorany lohan'Andriamanitra tetỳ Madagasikara mbola tsisy le mpanohatra mitapy edina
fa tsy na fitaovam-piadiana zany fa ny any Afrika tena mitana fitaovam-piadiana mihitsy ry rahalahy manafika an'le fanjakana hoangongana zany de iny hetsi-bahoaka iny raha ohatra ka mbola tsy mahatratra an'le croissance économique zay atahorana zareo fampandrosan'le firenena le fitondrana de zareo ihany no miteny an'le mpitondra fanjakana hoe raha vao sakano tsy isy io grève eny amin'ny 13 mai io raha zay ny hitondrana anazy satria zareo mbola mila ny famerenana ny volany zareo any aminy ka raha ravanao mila io fitondrana io de tsy ho tafaverina ny volany dikan'izany izy ihany miteny hoe sakano arak'izay tratra io de iny tokoa ny mpitondra fanjakana manakana arak'izay tratra le mpitondra satria le vahoaka ny grève tao rehefa tonga le mpitondra fanjakana vaovao de manantena hoe isy fanavozana isy fiainana vaovao amizay ho tafarina amizay le firenena mandeha taona ray roa telo tsisy grève ndray ny olona hoe de isy fanampianana fa tsongy ny fampanentanany de zareo ihany zany maniraka an'izay hoe sakano fa zao rehefa hitany zareo amizay le croissance économique efa miakatra de tenenindray le mpitondra lalàny iraisam-pirenena ny démocratie aleo ny olona hidina an-dalambe amoaka hevitra ohatra ny ety France États-Unis Allemagne sy ny sisa fa raha fa tsy manao démocratie anao tsy hamatsy volan'ny anao tsony zay fa zay miaro anao foana ao andamosinao ny communauté internationale eo am'izay zany le filoham-pirenena vao mamela an'le grève andeha kanefa ny le mpanohatra koa am'izay fotoana zay efa tenenina afaka midina am'izay nareo fa efa malalaka ny lalana hoentiny voaka eny amin'ny 13 mai de midina tokoa voaka eny amin'ny 13 mai enao président calme fa communauté internationale la banque mondiale FMI mbola manohana anao zinao tsy mialao fa zay nametraka anao mandeha am'izay ry le tsy bahoaka mandeha ny grève générale sisisy manomboka mitotongana am'izay le fiarikarena mipotika am'izay le toekarena midina croissance économique inona am'izay zavatra mitranga tenenindray le mpanohatra io tsy hiala raha tsy hoentina any am'izao ny rozy fa hoetoany io fa raha tsisy raha mandrika io tsy miala io ary izy teneniny le président tandrema fa akany am'izao ny rozy izy anafika anao droit de défense légitime ny miaro tena raha ohatra ka tena fa tafotra afaka mitifitra ianao mantsy an'le président fa zay mbola andamosinao foana de zany mampatonga an'le hitondrana olona any am'le zone rozy any amin'ny lampa-panjakana sy ny sisa reny de mitifitra ny mpitondra fanjakana de mivoaka ny raha mandrika de teneniny am'izay le président efa tsy voafehitsy olona izy fa mangataka anao mba hiala de mialokaloka aty aminay ianao alefa ny firenena ty sosoanao de miala tokoa le président de miditra le mpitondra vaovao de para zéro miditra eo izy de indrimany tany ahoana zany ny voany raha ohatra ka tsy fantatrao zany rehetrarehetra zany tsy tafavao koa zay mpitondry fa zay zany hoe fantatra hoe inona ny antony tsy mampandrosa antsika de inona mampatonga zany problème zany rehefa tsy afaka ny hetsi-bahoaka ilay mpitondra zany de ny militaire indray no ampiasainy zareo anao an'le izy de zay foana ny miodikodina aty Afrika tsika eto Madagasikara zany mbola tsy mahatavahoaka atsika hatramin'izao ka raha mitentsika hoe rafitra ary zany hoe rafitra no problème marina tena problème rafitra tokoa tsika fa ny fototra tsy ny rafitra aloha ny fototra voalohany tokony ho amboarina fa io fifandraisantsika amin'ny firenena ny ivelany io fa rehefa azotsika anie ny fanjakana azon'le fitondrana ny fahefana de tsy voatery hoe tsy maintsy ny firenena vahiny fa ny firenena vahiny inge rehefa azonao ny fahefana tonga foana izy hiary asa aminao hoe zay mangataka fiaraha-maso aminareo zany zao fa tsy hoe izy ny tokony hibaiko zay atao rehetrarehetra mirosotsika amin'ny ao anatin'ny fanavaozana nisy tondrozo rehefa napetraka ihany koa nisy taty rehefa noentina tamin'ny sadeka ny amin'ny rosonany zay fanavaozana zay atongavana any amin'ilay fifidianatra le taona 7 raha le tety andro efa napetraka aloha zany ao anatin'izay miainga amin'ny afikaona tokam-pirenena le izy endrikendrika fitadiavam-baolana manahoana ary ny ataontsika hoe afahana tena miroso amin'izay fanavaozana izay ho antsika eto Madagasikara mba tena atongavana tokoa amin'ny hoe io ary ny fifidianana fa totosa somatsara ao anatin'izay resaka fifidianana zay foana matetika resan'ny olona koa hoe fifidianana ihany no vahaolana ivoana am'izao crise zao e nefa vitany le fifidianana tsisy vahaolana mivaha zany io fifidianana io koa zany de mbola tokony ho jerevana koa hoe maninona mo rehefa vita ny fifidianana tsy mihoatra ny fitotaona de miongana le mpitondra verina foana le mampiongana le mpitondra zany voalohany indrindra zany mbola misy hery vahiny ihany ao andamosina za fa nanao fifidianana tamin'ny 2018 ary zay nisy oragn'Andriamanitra hoe
nasainy rotsaka tamin'ny 2018 nefa niteneny hoe za tsy olany fa za tsy niteny tany zany na tamin'ny vatoko na tamin'ny Bronze FFM na tamin'ny fiangonana hoe za irotsaka fa tsy olany fa de hoe zay zany nasain'Andriamanitra ataoko de ataoko zany na de tsy mifanaraka tsy mety amiko satria ina koa ny irotsahanao nefa ianao tsy olany taka ny hoe Abraham andany hoetiny zanakao tao sorona ataoko firenena lehibe anao zavatra mifanohitra be nge zany enao ve atao firenena lehibe de zanakao no atao sorona zany ve de ho fian'Andriamanitra fa i Abraham tsy miadevitra amin'Andriamanitra zay niteny zany de ataoko zay de nanao tokoa tamin'ny 2018 rehefa nanao tamin'ny 2018 de maolona anao mijery le propaganda rehetrarehetra hoe tsy mizara t-shirt tsy mizara vola tsy mitatitra olona tsy mizara menaka baolina sisa mihoatra ny olona azo ny Flora Joel sy Rajoelina mampianina ary sy Ravalomanana ny olona azo keran'ny toerana zay nanaovana propaganda tafiditra tao anatin'izay ihany koa ny iny koa ny Rosianina tonga hoe nanampy anahy koa tamin'izany za tsy nanafatra an'ireo tonga zareo hoe hiara asa amiko de gaga ihany hoe ahoana ary asain'Andriamanitra mirotsaka tsy olany fa zao ny résultat hitako teo ohatra nitady olany ihany iny ity de tsy lany tokoa zany fa talohan'le fifidianana nefany de namoaka secret amiko reo vahiny reo nilaza hoe ianao zy aza manao propagande tsony l'élection efa vita fa aty Afrika tsisy olona lanim-bahoaka amin'ny fifidianana zany fa efa vita meloa ny fifidianana de efa fantatra hoe ity olona ity no apetraka ka io olona ho apetraka io de efa vita ny fifanarahana amin'ilay firenena vahiny zao ny zavatra azony ataony zao ny zavatra tsy azony atao de io olona io tsy maintsy lany ka ity élection ty ozy izy efa vita fa ianao fa efatra milahatra amin'le 3 candidats 3 présidents Flora Joel, Flora Valomanana, Floe Rajoelina ary mampiana ianao fa efatra parmi les 36 candidats ianao fa efatra fa maninona ho no mahatonga anao reteny zany ianao izy no présidentiable manaraka indray mampitonga anao fa efatra raha ny fandehan'ny propagande de io fa vita de bulletin io précoce de efa nanazava lava be an'izay bulletin précoce zay teto amin'ny Real TV za hatramin'izay de ina tokoa ny zavatra nitranga nandeha ny élection tena fa efatra tokoa tena fa araka le niteneny fa efatra tokoa de teto moa zay sy fe gasikara fensota am'izay de niresaka hoe izy ngara mantsy ana hoe maninona moa izy rehefa resinareo tsy manginy fa mbola mitady anakirotana ty tsy anakirotana risinsisa hoe précoce sy na ino moa izy miprofila zana am'zany fa précoce ianao nge asamborona gadraina am'zany raha tsy mitombony zany ozy izy de io zay mantsy anazy ty oa ohatra anakiray meko anao fotsiny ary mbola niveriny tamin'ny 2023 tamin'ny élection mendrika Sarara Bersoa izy nilaza hoe tsy rotsaka fa i désista une semaine avant ny élection nanao fanambarana tamin'ny radio sy ny télé na national ary de ahoana izy hoa mbola nahazo vato na andresy ny premier ministre Belgique mahafaly sy Ravelonarivo nefa olona efa tsy hilatsaka so ianao za tsy resina ahoana izy mbola mahazo an'izany vato zany olona tsy lasa izy hoe ny olona couillon imbécile adala de hoe ity candidat hoanako ty fa tsy rotsaka de mbola rotsaka vato azy de teo za vao nafantatra hoe izay zany nampatonga an'Andriamanitra niteny hoe andany anao mirotsaka fa tsy olany alalana an'izay procédure zay kay fa tsy safidim-bahoaka no malany ny filoham-pirenena fa efa safidy ny vahiny fa efa vita meloa ny fifidianana de tamin'ny 2023 za tsy nanao tsony satria efa fantatro le procédure efa fantatro le procédure zany naniraka olona zay nisy mpiambina na nalain'ny Flora Valomanana hiaro anazy nalain'ny Rajoelina mampianina hiaro anazy niteneniko daholy reo olona mahafantatra an'ireo candidat rehetrarehetra reo teneno zareo reo ohatra nareo ka tsy hirotsaka aza makany amin'ny CENI maka ny laharanareo amin'ny fifidianana fa raha vao mahazo laharanany ianareo de vita io fifidianana io fa zao tsy maintsy mahazo nisambatonareo nareo de nivaly teny asiko moa tamin'izany de hoe za manaiky fitamayolona am'izany ianao fa tena ekipan'ny Rajoelina io fa teny tsy rotsaka daholo tsika de mahazo malalaka Rajoelina eo amin'ny fitondrana zany de lano azy eo izy fa tsy maintsy maka laharana any amin'ny CENI tsika de naka laharana tany amin'ny CENI vao nahazo laharana tany amin'ny CENI de io zay mantsy zareo nanao propagande izy na tsy anao na hitona olona ifidy izy na tsy ifidy efa vita nisambaton'ny candidat tsararay avy reo fa lazaiko anareo miverinao Flora Joel
fa roa taona ihany no ipetrahany Flora Joel Rahela. Opa moa zao nazo tena fa mitapy mihitsy ilay Maiola ty fa manina tsy ny fivavahany laniny atao fa midikita amin'ny zavatra tsy tokony hidiran'ny lahy dina ary ny zavatra nitranga nanentana tokoa neny 11 candidat zay tsy rotsaka asa mifidy ny vahoaka telo ny candidat nyrotsaka Flora Joel sy teny iza moa le candidat anankiray ty izy telo nyrotsaka fihinariny zavatra nitranga nahazo vato daholo ny ekipan'ny Flora Valomanana ny ty ny Roland Ratsiraka ry Tahina ry Paraine Auguste nefa efa nanentana olo aza mifidy za rehefa fa miteny fa raha vao vita lara anao dia mahazo vato reo na dia miteny hoe aza mifidy dia iza ny olona iza ny tia madaladala dia efa Flora Valomanana efa tsy anao dia mbola androtsaka vato azy ihany na hoe ny azo ve madaladala dia efa tsy anao koa Erajono ary Mampianina dia mbola androtsaka vato azy ihany nefa dia nahazo vato anarivo nanalina ary reo nefa efa tsy anao satria efa vita le izy fa Flora Joel no averina dia ino tokoa Flora Joel no averina efa vita ngila izy vao eo zareo vao niteny tamiko hoe navoa ihany Maiola tsy nirotsaka satria tsy lany miliara fa ianao sady mbola lany miliara mbola miditra tele mandoa vola sisisa manao fanentanana hoe tsy rotsaka nefa ianao nahazo vato ka raha mbola iresaka tsika hoe fifidianana no atao za zany mahita fa raha mbola tsy miova zany rafitra système zany dia mbola sahirana eto tsika fa tsy zay olona tiatsika ho apetraka eo no mipetraka eo raha mbola ny vahiny mifehny eo gaga ane za mendrika hoe anao fionan-dom-pirenena tsika dia nitady vola vahiny avy any ivelany amaty an'le fionan-dom-pirenena tiana fiandriananao zany amin'izany fa mbola vahiny ihany no amaty volan'le fionan-dom-pirenena anao fifidianantsika na be ny tanàna na solombavam-boaka na filoham-pirenena mbola famatsim-bola avy any velany ihany zany manana mainmise ao zany zareo ny dikan'izay ka izy mandoa vola be dia dikan'izay ny baiko ny tsy maintsy arahanao dia ny olona zay eritreretin zareo apetraka no apetraka ao fa tsy hoe ny safidim-bahoaka ty zany dia izy ny olona io ny lany io dia safidim-bahoaka io ho an'izay tsy mahalala an'izany zavatra zany dia miteny zany tsy fanomezantsiny ka zany zany mbola mila amboarina daholo zany hoe ho vitatsika amin'ity fitondrana fanaovozana ty ve ny ametraka ny hoe anao fifidianantsika fa tsisy hidirany vahinina ny iray ary tsisy famatsim-bola avy amin'ny vahinina iray ary dia andaotsika malagasy ary zany hitambatra anangom-bolona anaovana fifidianana raha ohatra ka te hiala amin'izay fa raha ohatra tsika tsy manao an'izay hoe anangom-bola anaovana fifidianana fa mbola mpamatsy vahiny ihany no amatsy volatsika eo zala zay mbola ny teo ihany mbola iverina eo raha resaka fifidianana inona zany ny fomba atao fifidianana mba hivoahana amin'izao problème zao ka na finomy fanavozana ary zany raha fa tsy raha tsy ampitsika izy ahita vahaolana amin'izany dia mbola ny vahiny ihany no tonga eo fa tokony ho izy tokony atsika malagasy madio ny fifidianana misy frantsay mangataka vola amin'ny malagasy ve rehefa anao fifidianana na hoe misy amerikana mangataka vola amin'ny rosianina na frantsay anao fifidianana izy any amin'ny firenena fa tsy volanjareo no ampiasainy ao tsisy hidirany vahininy azy fa zay ny tokony ho izy raha vitatsika zay dia zay le filoham-pirenena lany eo dia tena lany-bahoaka tokoa dia zay tsy midika hoe tsy mifandray firenena vahiny ianao fa efa lany le filoham-pirenena vaovao dia tonga amin'izay le vahiny zany hoe hiary asa amin'le filoham-pirenena vaovao fa tsy hoe izy no nametraka an'le filoham-pirenena vaovao fa za dia tena teneniko eto raha mbola izay ny fipetrany io na ilotsaka ry fanaovozana Mikaela ny fifidianana ka tsy fa vita fanarana amin'ny vahiny hoe izy no apetraka eo tsy lany eo izy na irotsaka eo aza ny premier ministre na irotsaka eo aza ny filohan'ny assemblée ka tsy izy nefa raisina efa tapaka any fa izy no apetraka eo tsy lany eo ianao raha fa tsy ianao ny tapahan'izao satria izy manana mainmise aminao amin'ny ara-bola eto zany dia izy no baiko an'izay zavatra zay ary ny olona apetrany mazavazaka ny resako tao hiaro tsy maintsy olona afaka hiaro ny tombotsoany olona tsy afaka ampandroso ny firenena misy anao fa raha vao ampandroso ny firenena misy anao dia tsy akondohany aminazy tsony dia very tombotsoa satria izy ny fekinandoha aminazy no ampindramany banque mondiale sy FMI vola ty amintsika tombotsony manokana io ny karamany zareo raha vao tsisy mindram-bola aminazy dia maty ry zareo dia tazoniny eto tsika 10 taona 50 taona 100 taona 200 taona ny taranaka faramandimy mandrotrosa foana rehefa tsy mandroso ilay firenena mandeha be ny fotoanantsika pasteur Maiola efa nanika ny irairay ny fampiresantsika teto tamin'ity androany ity be dia be ny fanontaniana tiana apetraka saingy voafetra ny fotoantsika ao anatin'izay ataontsika hoe maranantsika ny resaka
manahoana ary zany zao ny position ny pasteur Mayol ho an'izay firosoana ho an'ny fanavaozan'izay ny antoko GFFM ihany koa indrindrindra ho an'ilay fifidianana izay ho tanterahana amin'ny taona 7 izany zavatra resako zany aloha zany tokony ho jerevana hoe inona ny vahaolana ho raisitsika mba hahafahantsika hoe itsika malagasy ny firenena malagasy mihitsy no mifehan'ilay fifidianana zany hoe tokony ezana zany hoe tsisy idiran'ny famatsim-bola ny vahiny mihitsy ny fifidianana atao eto amintsika fa tokony tsika malagasy mihitsy no mandray an-tanana anazy de tsy misy idiran'ny hoe ny vahiny no mieritreritra ny ametraka ny olona hitondra eo fa alohan'ny ny safidin'ny vahoaka malagasy mihitsy no mametraka n'ilay mpitondra raha vaovahantsika zay olana zay ka tsy misy famatsim-bola avy any ivelany tsony ny fifidianana zay ataontsika eto fa tsika malagasy ray manontolo de mety mba hahita vahaolana ihany tsika voana amin'ilay krizy fa raha ohatra ka mbola ny hatramin'izay ihany nisy basket fond tsy haiko footballeur fond volley fond zany financement ho avy eto amintsika eto amin'ny fifidianana voabaiki ny hatrany amin'ny ACC fa mialatsiny amin'ny eto amintsika na ny senior voabaiko ny zareo daholo fa raha tokony hanao fanavaozantsika de tsy haiko hoe any amin'ny fikaonan-doam-pirenena ve no ametraka an'izay hoe vana daholo ny rafitra rehetrarehetra mikasika ny fifidianana ary apetraka mazava tsara ny fehim-potoana andehanana any amin'ny fifidianana ny calendrier ny feuille de route zany hoe inona ny fifidianana mandeha aloha de inona ny manaraka de inona ny mamarana azy zany de etotsika mahita zay hiafaran'lizy fa mora ny manova rafitra raha ny rafitra ny tadavitra satria ny rafitra tokoa tsy matavavoaka atsika fa manova olona eo ambonin'ny rafitra mbola hitako mafy be ary ny tena mbola mafy amintsika le mbola famatoran'le firenena vahiny ka vavaka za aloha de mety hoe tsisy afa-tsy Andriamanitra ihany matavavoaka atsika amin'izany tsy vita ny herin'ny olombelona hiala amin'reto mpamatsy vola atsika zay mbola mamatotra atsika hatramin'izao reto sy reto firenena vahiny zay mbola manana tombontsoa betabeto amintsika tsy hita hiala eto za aloha tsy manometsiny zareo satria tombontsoan'ny fireneny koa ny azo nitadiaviny ny fanabotrina atsika eto no azo ny tombontsoany ny fireneny izy ve hiala moramora amin'izany koa fa za aloha tena miteny zany ataoko hoe maranako ny teniko zay mpitondra tafavoaka afaka amin'izany za mino mipetraka eo izy fa tsisy hiteny tsony aloha sy fifidianana zany fa de aleo eo ny eo mandrak'izay raha matafavoaka atsika amin'izany zavatra resahako zany fa de mirasoany tsika voaka malagasy irarina de mba andeha ny irarina de mba andeha ny fikaonan-doam-pirenena de mba hivoaka daholo ny zavatra angatan'ny olona andehanana ny mitetezamita iomanana amin'ilay tena fifidianana madio ekeny rehetra tsisy alatra malagasy 100% fa tsisy idiran'ny firenena vahiny raha tafavoaka ny fanavaozana zay manao bravo daholo ny olona ary lasy ty firenentsika ty misy sao de manana hafatra ihany koa pasteur Mayol ho an'ireo mpino ny zay mity taona ty ankalaza ny fa 3 taona sady ny apokalypsy amin'ity taona ty zany amin'ny volana ao de manomankomana zay zany zao ny fiangonana eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina hijery hoe inona ny zava-bita atao anatin'ny 3 taona inona ny mbola tsy vita inona ny tanjona tratrarina ao anatin'ny 3 taona manaraka indray de misaotra ny Real TV nanasa misaotra atsika ny aino nanaraka taty tokantrano hitako amin'ny FB sasany efa manompanopa sahady hoe mangina fa devoly mpaminany sandoka tsisy marina zany rehetrarehetra zany le zavatra resahana eto tsy hitany zareo zay kritika ny an'izy hoe diso sa mitombona sa tsy mitombona tsy miditra miresaka ny resahana teto fa de hoe devoly mpaminany sandoka tsisy marina zay ny resahana efa zatra zany pasteur Mayol fa naizany zany aza fandraisana andraikitra amin'ny firenena de manazava miresaka foana fa tsy maintsy misy olona mandray an'ireny misy olona manohatra foana ny zavatra zay ataonao zany ka tsy ny olona manohatra ny tsy androsoanao fa ilaina foana ny mpanohatra mba ahafahanao mandroso satria raha tsy manohatra anao izy tsy afaka mandroso ianao misaotra betsaka amin'ny fandaharana tamin'ity androany voalohan'ny volana avrily nisy ny teny hoe sao de mba ina moa le sao de poisson d'avril ozy izy tianao ivahiny amin'ny Real TV ty de zay hoe tsy poisson d'avril io fa bœuf d'avril
Mankasitraka pasteur André Mayol nanaiky nasena tato anatin'ny fandaharana tamin'ity alina ity antenaina ny mbola iverenanao tao anatin'ny fandaharana any aoriana any raha toa ka ilaina ihany koa izay fanehoan-kevitra izay ny amin'ny raharaha-pirenena ankasitrahana ihany koa isika rehetra tany tokantrano tany nahatra anjery ny fandaharana hatramin'ny farany tamin'ity any ity mamety fotoana anao ary amin'ny rahampitso toy izao indray veloma tompoko.